à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Miarahaba antsika rehetra indray. Miarahaba anao sokony be. Allo rehefa zany no ohatra tsy hoe nakaiza olaria nakaiza de Mbola lasa ninam-bary kely izy e. Ninam-bary kely izy fa noana kely hono izy sendra soky raha vao mahita ny larsa iny tonga dia adino zay moa zany akanjo mandry tsy mipasoka sady omby mahitsy le lafinamanaavagy taminao nataviny zakotsy ny lelaka avoy na de omby matavy ohatrany enao efa omby tsy mifahitsy sokotsy tiana ambararo sary-piarindray raha filorotana korata tokara somba tenina mihitsy fa avo mahita vehivavina mitsangana mitoetra seny miarabe de mitodika vilatsaka anaty dalina enao aza mikotsipatsony na sokony be fa manjary tesa dia zany tsy manova fitiavana raha filomena ihany no fitiavana fototra ay izy io fombary no tatsakotsatra mirasirymena raha filo zany tsy manova fa manitatra ny ambaindainy sy ny ambaindainy eo efa aza variana miady aloha nareo mivady irana be ino ajanony ihany aloha le aty fa olona fisaona pirenena androany a ka ina aloha mba afatra reo mivady izany isorana misaotra misaona ka misaona zany litanao misy olona maty de matsiaro kely mampalahelo na koa zao misy mampalahelo de inona ny atao za tsy haiko hoe misao de mba misy afatra kely na hira mba atolotra reo mampalahelo andao asina fanginana volo minitra andrazao aloha sasina hira aloha hira ka folo minitra synakombo irainao alefa sorany anao aloha amy voalohany miametrany ohatra hira sanareo taio ataoko mampalahelo e ataovy mampalahelo tsy manina sanary taio ny tany ngiazana tanindrazana fa sy tanindrazana efa ngazana izy ortia harovy lala ndava asiorana fanira ty tomanibeabo tomaniary aloha de aloha raha sokony be nay mihira anazy raha ho avy raha filony taonao diako ao ambanin'ny tany sindriandrangolo ay asobotakely manaraka ay izay no mbo zavatra ataovina ho ay volavonikazo eo ambony fasako ilay fitoravina vizay no asako de ambaleo tsy moramora de eo anao mitoman'izy mora rasana masombaina rotsako atinako sirtia I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Zay mare vahiny, zay manasa olona. Alasy mahita la vilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino Ice. Zay zava-pisotro manaletaeta, vita avy amin'ny dité natoraly. Arona, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendu comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.
Miarabantsika rehetra tompoko. Salama Ragoty. Miaraba Teknisianina milamina ny tsara mihitsy. mpiaino rehetra. Ie. Miresaka milamina eto tsika. Zany hoe ny razokony Besira Philomène teo moa zany tsy maintsy katsikatsikaina ihany fotsiny ny zavatra aloha na izany ary. Andro moa zany dia andro hoe andro fisaonana. Fisaonam-pirenena. Ny saina moa zany ny eo ny saina lamba ampidinina any amin'ny toerana ofisialy zany. Drapeau en berne moa zany ny fiteny azy. Amboarina. En berne ka. Raha ny fahalalako azy zany raha ny tokony ho izy na ireny ambasady ireny ary dia mampidina ny azy koa amin'izao satria eto amintsika ny saina koa nefa tokony ho ampidinina. Tokony ho ampidinina mihitsy. Ny saina. Ampidinina lesy micro ty anaraka kely. Izany moa zany dia noho ny vohina teny an-dranomasina fa na izany azy aloha misy ihany koa nge ny vohina izay ireo mpamonjy zany fantatritsika misy ny efa maty ilay nandeha helikoptera. Misy koa moa zany mbola alahelo mety hoe ararotina ihany koa dia atambatra eo ihany zany ny andro ohatran'izao ny ay filokody sy ny rivotra moa ilay manalanala azy ohatran'izany. Fa dia ampidinina koa ny micro. Sary mampalahelo izy. Fa na izany zany aloha fandarana dia mivatanao amin'ny page Facebook ny RTG. Ary tsy andro any izy tsy mivatam-batana. 96.6 FM sy eo amin'ny YouTube RTG FM 96.6. Tapoana rano daholo mandrondrotra anareo madama andro. Azo atao koa miresaka azo ohatr'izay. Rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao moa zany izy entony manao andrambelo dia somary miresaka ny fandaharana koa mety momba ny fandaharana izay misy fotoana tokony hoe miverina andoharano mandeha indika ao anatin'izao alahelo sy manjombona amin'ny zava-misy izao tsy voatery ampifanitika sy ampanala azy foana fa tsy voatery zany malahelo kely. Tsika koa zao malahelo Ragoty satria dia voatery ny foanana ny réveillon izay saika karakarain'ny RTG ny Golden Hour. Iny moa zany azontsika hitarina mihitsy ny hevitra majinijinika atao momba ilay izy fa eto moa zany dia manipy teny fampiononana ho an'ny raha honora koa satria dia namoy raitapo ny rahalahy Edmond fantatra izay ban'izay. Ry honora moa maro be nadabe izy fa mba maro amin'zareo nefa mba fantatro ny fanena tsy tena hoe tadidy be fa mba efa mba fanena sy ny ry teny any Tomasina ka dia mirary fiononana ho an'ny raha honora. Makahera honora maiza mionona. Ny akoatr'izay moa zany misy ihany koa ny fahoriana hafa izay mitranga moenoeno mety tsy ho fantatra mety tsy ho resaka. Raha misy hira moa tsika ao zany ohatra ny raha avy rahalala ny rasokony be tolo mety ihany koa zany. Azontsika atao manao an'izany na dia eto ary tsika afaka miresaka. Azo atao ilay isika. Mahatonotony fo ihany koa ny zavatra ohatran'izany tokoa dia fandroany miasa ho an'ilay misy mantamako Ragoty hoe miasa ve androany zany sa ahoana miasa soamantsara mihitsy ka eto isika tokony fiainana mahazatra ihany. Tsika rehetra amin'ny maraina ny krismasy hono avy ary mino eto amin'ny onjam-peo za aloha mety hiditra mivantana avy eny an-tokotany am-piangonana mio mety izay ity maraina ity aloha zany ny azany mikasakasano ny tsy hiakatra ohatratra zany moa firesantsika zeto rehefa tena nandinika teo misy anton-diako ataoko ihany aty dia rehefa avy eo miverina midina any satria manamboatra karapanondro io dia madame Lancia mba andefaso message hoe raha afaka mandalo anao lesoni satria raha tsorina ny marina ny karapanondroko dia tsy very fa tsy hita dia rehefa tena nydinihana ilay izy dia any amin'ny toerana mety tsy azoko azy intsony ary nalefany olona mihitsy ary ny sary ny karapanondronareo ne ty dia zao hoe afaka hoe alefa poste ve na ohatran'izany dia zao hoe aleo iny hoany aloha zokony ny any orina fa nanamboatra vaovao satria namany very ratsy karapanondroko izay injana beko fa za zao amin'izao tsy dia ampiarahako anaty portefeuille intsony ny karapanondro satria manjary miaravelo eo daholo zany izy raha ohatra hoe very. Satria ny olona zao efa alolohan'ny krismasy dia efa tonga ny karama dia ny portefeuille dia miaraka amin'ny fortepay fa manahirana le hitanao le miresaka hoe tandremy ihany fa betsaka koa ny mpanendaka amin'izao. Betsaka mihitsy le miditra bus ary enjana be Ragoty ny misisika amin'ny ariva iny ianao variana misisika fa misy manendaka ka eo. Tonga aloha ny avance karama moa amin'izao satria mba hoe samy mba mihetsena krismasy za manokana aloha ny zavatra tsapako rehefa avy eo vao akoatra ny hazo noely zay rehefa avy eo vao atsangako tsy tena maheno be hoe mamofona be krismasy zany rehefa tena miresaka amin'ny olona aloha dia tsorina ary misy namana hoe namako daholo ny olona ohatra fa misy rosy telo afatra voaraiko ato ragodara anaty message sahirana ny olona sahirana ka le kely zaraina tsy olana ny tsika moana hoe ny anata taraiko hoe artistika nandritra ny volana desambra iny dia 7 amin'ny androany zavatra foanana
fito amin'ny androany satria orinasa no tokony lalaovana androany de hoe izara zavatra fotsiny ny toeram-piasana de zaraina fotsiny ohatrany hoe tonga ny mpiasa de hoetiny mody fa tsy misy ny lanonandehibe iaonana ahafahana manao fety ohatr'izay iny moa be dehibe ny afaka resahana momba an'le izy zany e hoe azo natao ihany hoany mijery zay fepetra azo anaovana azy zay mandalo atao tsaiko de eritreretiko ary de isorana ny tompony toerana moa zany ohatra ho azy ao réveillon ohatra zao réveillon de misy toerana ohatrany hoe dana club ery Amboropotsy kokoa iasina efa ohatra plein air nge le izy kodary plein air mihitsy ny de mino afa tokony ho tanteraka le izy raha ohatra ka fa ao anatin'ny fepetra rehetra sy ny fifanazavana sy ny autorisation sisa manko eo ny tsy hay miolana kely manko de izao ao anatin'ny seraseratsika menakavy samytsika menakavy de indraindray koa sahirana koa isika ohatra zany tsika tany am'sao de zao fotsiny anyteniko aporisiako atsika manao vaksiny zay efa misokatra be ho atsika be dehibe am'izao mbola miresaka zay mbola manana ka ny olana nge enareo reny nge tsy mampanaikitra n'le réveillon fa raha ohatra ka tena raha ohatra zao tsotra kely ny anahako tia misy réveillon dana club moa teneniko teo fa misy maro ny réveillon eny amin'ny bypass eny amin'ny Andihy bypass mbola tsy mahino ny dokotera moa zao ny mbola tsy henoko mihitsy ko ny atsika moa zany de efa iona mivoakanao teo ny anulna maty sanulna zany ny aloha ny atsika maty sanule nefa ny lay be le daty tamin'ity andro zoma mihitsy le réveillon tamin'ity taony ka angamba mety andro tompona ndraiky tsy fa emitra 31 janvier ohatra tsy haiko aloha de zay soratra eo am'izay lafin'izay zany de hoe ekena fa hoe de zay zany ny fanapakevitra mety indrindra angambe fa za mahita nefa hoe androany ireo rehetra zay tia anao réveillon miaraka amiko ka mbola tsy vita vaksiny de manaova vaksiny rehefa amin'ny 20 décembre de anao test isika inona moa ny anaran'ny test raha misikotrorona PCR ary inona ny test raha manindrona aloha fanondro TDR ary inona raha hoe test ohatrany hoe manao révolution CSR de ataotsika ny test 20 ino tsara zara teneniko hoe ataotsika ny test de vita le test négatif le négatif io zany de io zany ohatra zany hoe ty zany sary ny test natao zany de rehefa aveo manao réveillon tsika izahay orchestre koa de anao test izahay orchestre de efa vita vaksiny daholo efa vitako ny traiteur manao sakafo any an-dakozia efa nanao vaksiny ary mbola vonona nanao test TDR PCR CSR BCR amin'ny 28 zany hoe 28 29 30 31 zany io raha 72 heures zany de tsy maninona angamba 29 zany anao test any efa jato eo zay no tapa-kevitra anao an'io test io ary amin'ireo efa jato tapa-kevitra androany ilaza fa anao réveillon araka amiko reo dia 6 tsy nanao vaksiny raha ny eo amin'ny groupena eo reo 7 reo de tapa-kevitra fa amin'ny ty an'io ty na raha mpitso satria mbola any am-piasana manga permission de andeha anao vaksiny inona avy morsay no vaksiny azo atao am'izao anarana Pfizer de mbola Pfizer moa zany ny AstraZeneca moa zany le hoe initiative Covax fa ny initiative Covax no nampiavy anarana vaksiny hafa indray de azonao klikena ao amin'ny avolentanao amin'ny serasera ao hoe inona avy ny vaksiny misy mizara roa ny fanazavana momba ny vaksiny amin'izao fotoana izao hoe azo afangaro sy ny sisa de misy dokotera mihitsy miteny fa tsy de nampaninona loatra ny hoe manao vaksiny heridady ianao amin'ny voalohany de manao vaksiny rineny ianao amin'ny faharoa de am'izao fotoan'izao rehefa ndra mahita ny sarinareo dia izaho rery ny ato ka de anararoatra analakanjo satria tsy misy mahita fa izaho irery no ato ary mafana be ato anatin'ny studio miverina kely amin'ny resaka vaksiny hoe raha ohatra ianao manao vaksiny Jino zany ianao de afaka manao vaksiny Fanta ianao rehefa aveo loatra zay rehefa nazavana kely fa misy le nefa ny anankiray miteny hoe tsy mety sy ny mety zay aloha zay de fa afaka mila valy ny valy ny entitra am'izany koa tsy inona na ny dokotera raha miteny ohatrany hoe mety ohatra zao de reo 7 reo zany raha mpitso na androany satria mila permission any am-piasana andeha vaksiny izy reo de mahazo ohatrany taratasina vaksiny iny zareo fiarahamonina sy finiavana sy fitiavana mba hiroso ao anatin'ny fiainana tompony zava-misy ankehitriny tantaraiko anareo izao satria i raha Covid sy raha Omicron sy raha Delta sy raha Gamma
sy rekaka boudin de ho eo foana izy aloha réveillon anankiroa zay no efa latsaka any anatin'ny ranon'andria tany zany misy de zao ara le teny vita ny vaksiny le 7 zany a zany hoe rehefa tonga ny andron'ny krismasy a izahay 700 vonona niaraka anao lanonana amin'ny farany taona zay mbola mitady toerana zay a ataony tapikety io ohatra ka satria ny vola spécial Rodrigue nefa tsy raikitra satria tsy zaka le ofan'le fiaramanidina manokana io mbola mangataka amin'ny malala-tanana ihany izahay io mba jet privé anao le retour une fois de vaccine tako tia Pfizer de Janssen de Sinopharm tsara atao anarana tarika koa tsara atao anarana tarika mihitsy atolotry godaranareo ketonony atolotry godaranareo ny vaccine misy eto Madagasikara de ny Pfizer, Sinopharm sy ny Janssen. Ny karaha efa lafo dia mbola manan-kery fandana manatona an'izy ireo ary rehefa vitanareo ireo de manana taratasy ianareo zay avadikareo taratasy manokana misy QR code aorianan'izay kosa dia 3 andro alohan'ny réveillon dia manao test ianareo inona foneny anaran'ny test azo atao ny PCR, dia PCR fitefiniavana aorianan'izay dia manana taratasy anankiroa karazany ianao ny anankiray dia ny taratasy nanaovanao vaksiny izay efa navadikao elektronika misy QR code ary ny faharoa dia ny test nataonao io test io dia mety fisokiran'orona io mety roa jinika kely io a dia mitovy alehibe amin'le briquet reny angezany dia azonao atao zany ao anatin'ny finiavanao ho marina tsy mandainga no hoe efa vita vaksiny aho sady mbola nanao test dia anao fotoana isika ny toerana anaovantsika ny lanonana de ho lazaintsika amin'ny fomba ofisialy amin'ny marainan'ny 1 Desambra zay mihitsy zay antaniko ary ianao monsieur Godard loin de moi l'idée ty resaky ty tokony afaka manao réveillon zay tokony raha olona vaksiny idôlo marina aveo zany masa tsy mahazo tsy nakany am'izay resaky zay mihitsy ny resaky tsika satria nahoana be loatra ny resaka samihafa manodidina hany ka lasa hevitravina lavitra ny lazaza personne ny io rehefa resahana ohatran'izao satria fantatrao tsara ihany fa misy olona toy lazaraza personne zay manana hevitra faran'izay tsara ny fireneny ty taiko izy natoko inana mikirarona mbola anina tsy na ohatr' zany ka de mampirisika atsika mianakavy raha riva ao amin'ny plus M6 manomboka aby 1 alina isotroy kafe mihitsy mijereva ny finale ny incroyable talent de jereo lay chorégraphiste danse ataony Sadek sy isa le anaran'zareo teo Sadek sy iza moa le tsy le izy tsy tadidiko raha ho teneniko anareo hoe chorégraphie le izy fa tena ny zavatra tsara indrindra hitako azy zay ny ainako nijerevako zavakanto nijereko télé nijereko fifaninanana nanaovako jury nahitako sary nahitako cinéma ny chorus line sy ny rehetrarehetra ny femme reny fifaninanana reny ny Dirt Street Break Street sy danse rehetrarehetra Sadek le chorégraphe de misy miaraka amin'ny maro mbola omeko hoe ny anarana raha alina amin'ny 1 amin'ny M6 anzay afaka mijery mifanome hevitsika raha ampitso c'est le meilleur truc que j'ai vu depuis miaraka amin'ny Tecno ny faha-20 volana novambra 1 ka hatramin'ny faha-9 volana janoary 2024 mividiana smartphone toy ny Spark 7 série, Spark Go, Pop 5 série izay amin'ny vidiny manomboka ny 285 000 ariary ary mandraisa anjara amin'ny fisarihany izay mety azahoana moto télé écran plat 43 pouces iray ary subwoofer anankiroa tsy izay ihany fa sady mahazo cadeau fahatsiarovana toy ny power bank, good, banane na bloc-notes avy amin'ny Tecno ihany koa ianao amin'ny smartphone zay tsy fanao ka manatonaingana ary eny amin'ny shop Tecno akaikinao fa fizarana misy ohatr'ity Tecno, expect more. Tianao selfie tsikinao fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay. What? Vao mitsiky fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces any Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life.
fantatro ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny bolanao tena matotra ve mbola tsy hainao marina ny pneu nankang tena azo itokisana matanjaka ary maharitra nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana taxi be 4x4 fiara tsotra camion moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana nosy mendrika ho anao ny nankang Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, c'est Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Moulala Marbi, près de Saint-Néfer. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makany sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farany taona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany ao aloha bôka anao Sotra kio dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafosika amin'ity fety ty daholo reo foie gras papelika farci de bûche dessert reto ny vomboandry fa nandeha mitetsela mitsy anao nividy an'io tonga de tao amin'ny leader price daholo reo otra mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety surprise mety bien Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny avorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana eny tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanalan-driatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika ny manary fako dia mivao azy ny olana miasa ny kanaly velomy maro tondradrano dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fatao anaty kanaly. À Noël, les moments spéciaux sont vraiment faciles à trouver. Ces moments ne se trouvent pas dans les contes de fées ou en lisant dans l'esprit de quelqu'un. Ils se trouvent dans le cadeau qui ravira vos proches et dans tous les appels de Noël à travers le pays, car votre famille le mérite. La magie de Noël se trouve dans chaque gorgée de coca, chaque rire, chaque moment partagé ensemble. Chaque emballage des cadeaux effectué une fois que les enfants sont au lit. Ils sont dans la décoration du sapin que l'on fait pour la toute première fois. Et dans tous les autres moments auxquels vous avez pensé. Noël est toujours magique quand on le partage pleinement. Coca-Cola. Tunganjay collection Vaovao gasté stylé atolotry aigle doroatsika mivolavola styliste Tinalit Sarikara fanetana impossible gasgasary misy modèle maro isafidiana vita amin'ny hoditra zato isanjato efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'Or mahazatra anao ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Waouh! Faites bien miaraka amin'ny Sopromer! Crevettes, calmars, tranches, filet de poisson sy ny trondro maro isan-karazany. Ao anatin'izany ny bolety izay vokatra vaovao be azo anaovana sakafo matsiro be. Tongava manadina ny toeram-pivarotana akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be isafidianana. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 $ par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 $, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions.
Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Menay karaiso ny fiovana baobab plus no anome anao izany baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotra mety aminao satria ianao tia fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha aby kelikely raha zay ianao zay atao misy smartphone dia azonao aloha tsy kelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoa larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Faites dès miaraka amin'ny Gino azaroty ny Gino Cola sy ny Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina any amin'ny mpivarotra mahazatra anao 10,3 ariary monja. Ronono velona avy any Antsirabe, crème mariatra tsara, tsiro-moakazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchina vanille. Mariatra avy roeny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Oh, je pense que c'est le dernier carton. Oh non, on a oublié les câbles. Et regarde l'embouteillage. Ça va nous prendre des heures pour revenir chez Bricoland. Attends, passe-moi le téléphone. www.bricoland.mg. Et hop, je fais mes commandes en ligne. Regarde, j'ai obtenu des remises et la livraison est gratuite à partir de 50 000 ariary d'achat sur Tana et Tamatave. Ouais, nous commençons là. Besoin de bricoler? www.bricoland.mg. Livraison possible en province, voir liste et conditions sur le site. Bricoland, tout pour l'habitat. Tana Garden, food court vaovao miavy Center Beoririka. Raha mitataka atoandro na rehefa avy ny antsena iny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely, tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra, samy manana ny tsirony sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay e. Food court Tana Garden, ao amin'ny rooftop avant Center, kaly-mandamina be, toerana milay be. Sady mihinana farilaka amonano. Faloatra fa hihinana farilaka hono izy raha tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsilo saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 5 taona zao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Manimanitra fety io. Hatramin'ny 1 amin'ny 3 Décembre, mividiana loko Iris peinture d'exception eny amin'ny magasin Bricoland rehetra. Sao dia ianao no isan'ny 3 mpividy Iris betsaka indrindra ka hisitraka ny cadeau hatramin'ny 20 amby zato kilaona loko be zao. Ho anareo mividy peinture Iris mihoatra ny 10,000 ariary dia mahazo enduit full kilao be zao. Ampio Bricoland ya. Tsy izany ihany fa izy bande achat 10,000 isan-jato koa raha mividy entanao amin'ny rayon jardin et outillage. Tongotra misy fepetra. Bricoland, tout pour l'habitat. Maro tumuka fanapeseko fa franskola foi leko. Io tsare, io meva. Mura sadi efficaci, mesmo mustica cita trasi. Casa mia lam. Manice. Si manepucho. Madini jusqu'à maregeni. Matura pilamina na miaraka amin'ny Franskol. Canal Plus, Naiza Naiza et Madagascar. Kuba Fensu, manolotra ora ho anao. Kuba Fensu, la hery ilainao. Passez de merveilleuses fêtes avec Jumbo et Score, vos compagnons de course au quotidien. Lero!
efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus manova vaksiny amin'ny toerana akaiky ianao indrindra na antsoiny 910 Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Amin'ny valora eto amin'ny RDJ enina amin'ny sivifolo teboka enina. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity alakamisy 17 ny volana desambra 2024 ity. Araka ny didim-panjakana izay navoaka ny fitondram-panjakana malagasy nosonoavin'ny filohan'ny repoblika dia natao andro fisaonam-pirenena ny andro anio. Arak'izany dia misaona ny sainam-pirenena manerana ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara. Izany moa dia voka ho fiaraha-miory amin'ireo malagasy namoy ny ainy noho ny lozan-dranomasina niseho tany faty sonerana ivongo iny. Mijanona eo amin'izay manodidina ny lozany seho tany amin'ny faty sonerana ivongo sy feno arivo atsinanana iny ihany itsika. Omaly ariva tokony ho tamin'ny 5 ora sasany no hita ny vata mangatsiaka ny colonel Andrianambinina Olivier rehefa nokarohana taorian'iny loza nahazo azy ireo noho ny fianjaran'ny angidimby nitondra azy ireo iny. Hita soa matsara izany ny vata mangatsikany ary amin'ity maraina ity no atao ny fanaovam-beloma ara-miaramila azy etsy amin'ny Tobra Tsimandava sy anatrehan'ny filohan'ny repoblika an'izany fanaovam-beloma farany azy izany eo amin'ny Tobra Tsimandava. Mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany sy ny vady aman-jaky ny colonel Andrianambinina Olivier. Manodidina an'izay toe-draharaha rehetra izay ihany noho ny herim-po nananany niatrika ny vonana azo azy ary hitako ny finiavany nanoloana an'ny famonjena ny mpiray-tanindrazana sy ny fiantrehan'ny adidy izay natrehany dia nasondrotra eo amin'ny laharam-boninahitra général de corps d'armée ny généraly Serge Gélé izay sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie. Torak'izany ihany koa ny adjudant chef Jimmy Andrianarson izay nahakarina eo amin'ny laharam-boninahitra sous-lieutenant omenina ny fankasitrahana ordre de mérite sy fitaovana ary fampitaovana maromaro kosa i Zamby sy ireo mpanjono namany niarana navitra azy voa azo azy izay. Isy moa ny fanompo-pivavahana ho fahatsiarovana sy ho fitondrana ambavaka ny fialan-tsasatry ny fanahiny ireo rehetra namony ainy ho tanterana any sonerany ivongo amin'ity anio ity isany ny vohitra nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly izany rehetra izany. Eo amin'izay filan-kevitry ny ministra izay ihany dia tapaka fa dia hiala sasatra ny gouvernemanta nanomboka ny andro ny 20 desambra iny ka hatramin'ny 3 janoary izao. Arak'izany dia ny 5 janoary 2024 avy izao indray vao hisy ny filan-kevitry ny ministra manaraka. Manodidina an'izay hatrany ny tanan'ny teny nomeny ny saigy ny général de corps d'armée Serge Gélé fa dia tonga niatrika ny filan-kevitry ny ministra izy Omaly. Nambarany tamin'izany fa dia teny nomena ny ay ary teny manam-boninahitra na ilay hoe parole d'officier 420 ora aty aoriana ny nahavonjy tany an-dranomasina ozy dia tonga ao miatrika izany filan-kevitry ny ministra izany ary anatanteraka indray ny adidy izay mbola nankinina amiko. Tontolon'ny sosialim-bahoaka raha manodidina ny 10 hatrany amin'ny 20 tapitrisa no matin'ny mpivarotra anankiray amin'ny kojakoja amidy amin'ireny fiomanana amin'ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona ireny. Hatramin'izay dia zara raha mahavita hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ankehitriny raha mbola hatratran'izay. Hoy ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana Omaly teny amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina iny. Eo ny tsy fananan'ny olona vola hoy izy ireo fa eo ihany koa ny efa fiomanan'ny olona sahady amin'ny mety ho fidirana amin'ny fihibohina amin'ny volana janoary ka alaony izy ireo tsy mirobaroba tsy mandany vola fa miaina amin'izay eo an-tanany hoy hatrany ireo mpivarotra nanatotosana ny fanadihadiana.
pejiny fahasalamana tsaboana avy hatrany ny olona ahitana soritra aretina covid eto Antananarivo. Natsahatra ny fanaovana fitaliana TDR eny anivo ny CSP2. Misy 20 ny fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana ary maimaim-poana avokoa ireo eny anivo ny CSP2 rehetra miampy ny CHRD Ambohidrano sy ny CHAPA Ambomiandra sy ireo CSP2 nanaovana fitaliana TDR teo aloha ao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano sy Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Tontolon'ny fanatanjahantena noho ny fanarahana ny teny izay nomen'ny komite olimpika malagasy dia ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fidinana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja judo izay tokony ho tontosaina tetsy amin'ny kianja amin'ny tafona Korondrano ny 20 sy ny 20 Desambra ho avy izao. Izany moa dia noho ny fiparitahana indray eo amin'izany valana retina COVID-19 izany no antony nampitsarana ny fidinana tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja judo ity. Angasitrako anao tompoko lasy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity mandry no tetsy amin'ny lafiny teknika. Baneka marandriana aby kosa no nanomana sy nanolotra anareo izany. Manasa antsika hatrany anjoy tsy tapaka ny fandarana rivotra mandra-piresaka tompoko lasy sy tompoko vavy. Rivotra! Misy mampimety, misy chanson. Ty le hira-pitiavana mandeha tongotsika izany dia ohatrany hoe hira-pitiavana sipa amin'ny an'le izy ohatrany hoe mianta. Misy izany. Misy. Mianta hono le ty le izy raha le Botsorakoto atolotra le Botsorakoto ho any La Réunion ny hirany mianta. Fa ity namany ity tena namana piaino rivotra takin'inona misy dia rehefa mahihira amin'ilay dia efa nalesany titre zany. Eno ity hira ity atoto fa atolotra la mbola tsy alefana izao le izy. Kokoa mianta. Kokoa raha Stefano Mikael le Kasbe izany. So dia afaka izy amin'ny sabotsy. Ay moa tsisika. Ay tsisika. Misy fanampim-baovao mahakasika an'ilay toetra rà ny Fenarivesta fenjeran'ilay angidy by zany taoriana ny fahitana ny nofomangatsika ny colonel Andrianambiny Olivier izay nodrika mpanajana aloha zany fatana mangatsika ny ary dia fenonana feno amin'ny fianakaviany dia nanaitra ihany koa ny nahita hoe entan'ny colonel Rakotomiliation Ery dia hita teny amoron-dranomasina. Ny entana ny basiny ny atota taratasy maro samihafa reny talky reny talky walky zany anaty entana zany hita teny amoron-dranomasina dia somary misy ihany zany tsirim-panantenana mety na avy tena ihany izy mbola any zany na tsy fantatra hoe aiza ny misy matoa tafavoaka tonga ny tena reny entana reny dia mety hoe any fa mety reraka be dia mbola Ratcliffe anaty ala izay koa no tsy fantatra zany manantena mbola eo am-pikarohana anazy zany ny mpilatsaka rehetra amin'ity an'ity satria mahakasika an'ilay loza izay efa tafaka hatrany amin'ny 20 any izy teo kotara maty efa manakaiky ny hoe géographiquement hoe aiza ho aiza mihoatra amin'ny anjarana hélicoptère ohatra zany efa ohatrany zany rehetra zany tsy efa neny daholo ohatrany colonel Andrianambinina zao ohatrany efa tany amin'ny 20 kilometatra taty faritry ny Fenarivesta ranomasina Fenarivesta Atsinanana zany efa lasa davitra hélicoptère vohita zany hoe mety nanavy tena ihany izy fa reraka dia tsy navita nanao intsony teo ny rehetrarehetra dia tsy navita nanao intsony dia izay no izy dia nanjary nyabandonina. Raha ilay pozipoziny vatany hitako amin'ny sary dia pozin'olona mbola navita ny lomano ihany le tanana somary nanao an'izao zay dia hitako zay ny tena hoe mbola pozin'olona navita ny lomano ihany aloha fa efa sendran'ny makahery ny fianakaviana ankoatran'ny fifankahirezana sy ny voninahitra omena dia misy ihany koa ny fanadihadiana sy ny fitantarana samihafa. Le niteneny koe Daniel Radcliffe teo zany zavatra tena nisy izy dia Harry Potter milalao an'ilay izy mpantelo lahy izy zavatra ohatran'io dia natao film fa mafy. Any anaty ala raha ohatra ka hoe ala zany zao mieritreritra mahita an'ilay film any anaty ala dia le rirely sisa tavela fa io ala io mody ohatrany hoe ala vo ohatrany hoe zavaboary misy orana misy rano sy ny sisa fa mosarena ao anatiny ao zavatra ohatr'izany zany ao anatin'ilay film rehefa tena dinihana tsy inona ny
ny azo saintsaina foana satria moa misy ihany koa zany le teny am'le hoe ny anjara eo ihany ny ara-batana eo ihany amin'ny fiomanana sy ny fifanofanana samy hafa andresany mandika mamaly ny orientation tena mahavariana koa moa zany kanefa moa ilaina ihany zany ny resahana mba hahafantarana hoe ohatry ny ahoana ny anaovana azy amiko miankina amin'ny fitopatopan'ny ranomasina le zavatra mitranga tsinona zareo zany raha matora ketamanga ohatra nandeha fotsiny izy aloha de rehefa ela ny ela fa misy ihany angamba ny fomba hahafantarana raha ohatra hoe ny generaly moa zany tsy maintsy mbola mba hitantara ihany koa izy ary efa misy fotoana hoe avadika ohatrany hoe tantara izy reny mba hoentina manome courage ihany koa ao anatin'ny zava-mitranga fa le orientation mahavariana satria zao efa nanomboka mivalo alina zany io zany no manomboka zareo efa tratran'le loza tsy maintsy nisy ny fifampiantsoantsoana teny anaty ranomasina teny misy olona ndresaka tamiko moa zany ohatra tamin'ny filetehana sambo anankiray tany anelana kifo sy nosy bea masera misy ny avotra misy ny tsy avotra de ny avotra mitantara fa tena gravy ny fitrangany zavatra mitakan'ireny fa efa hoe isaorana n'Andriamanitra zay avotra soana tsara ampiononona koa ampiononona zay tsy itsony ny koa nisy nentoana izay raha ohatra nandeha tamin'izy ireny efa ela izy ty fa mba tantarainy tamin'ny aloha zany le vécu any tao fa tena tsy terika sambo tsony izy mandraky ty ny alohany ody any d'égoïste tamin'izay fa tena enjana izy lesy le nahazo anay tao efa saika vita tao fa mba tsisy naninona zareo aloha na ny kely ary ohatra nako zany le orientation teneniko teo manko zao mieritreritra angamba ohatra hoe resaka lanitra satria raha ohatra na rivotra na fitopany ranomasina hoe ary zany ny andrefana satria raha ny generaly zany zao mekandrefana zany le filomanosana le natao fa ny ranomasina efa mitofatofa ihany ny anara hoan'io 10 point misy resifa io efa perdida la nature tamin'io ary efa tsy nahita hoe aiza no mitodika atoandro nefa ny andro amin'io ohatrany hoe mila ampianarina ihany ny rehetrarehetra miresaka survie sécurisme filomanosana fa mafy tsy vitan'ny olona ordinaire aloha lemilomany ohatran'izay misy moa zany reny le compétition reny hitantsika grand fondamentation sy ny sisa irina tsy mba tsy hotratrany zany ny olona fa reny moa zany efa akoditra de mitranga le izy fa tena hoe revenu de loin zany filaza azy fa mitsangana de misaporitra de mitoraka saluany général Serge Zele sy ny tonga de fahatongavany tonga de hoe au boulot izy ke tsy maintsy izy fotoana makaina ihany satria efa vacances zany aloha ny gouvernement amin'izao zany mahararoatra kely izy aloha makaina zany raha ny tompomaso sy ny tompondresakitsika moa zany tsy inona zany de reny zany le olona mafy reny tena hoe mafy rehefa aveo mety antso ny generalinjato ihany zany de sady mba mifanitany io manao nasehoana satria mifandray amin'ny tena ihany zareo reo fa isan'ny aloha ampianarotomany izy tena iny averiko foana isan'ny zavatra napalahelo anazy indrindra resahako kely fotsiny ity mahakasika an'ity colonel Andrianambiny ity zay hoe tonga eto an-tanindrazana ny vady aman-janany ny alahady teo hiatrika ny fankalazana ny fetin'ny krismasy ny farany taona hiaraka aminy zany indrisy fa tsy izay ny voasoratra zany ao anatin'le izy zay le Andriamanitra manana ny hevitra hevirana atsika zay le izy zay atsika zay tsy fantatro zay hoe izy amin'ny mandahatra fa ny zany aloha Andriamanitra ny fantatra fa mpandahatra de izy malala ny fiainana zany fa dia napalahelo ihany aloha mihaino an'izay toetra anankiray zay hoe zavatra hafa ny alahanao avy any amin'ilay tany zay anaovanao ny fanatanterahana fitadiavana sy ny fianarana zavatra hafa nefa no miandry anao eto dia ianao tsy nanapo ho faty koa am'izao ora sy lera izao misy vaovao anankiray mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra zay fa aloha tonga de tsoriko koa aza mbola manantena aloha fa hiresaka an'le izy ahako satria mbola eo tontolon'ny baolina kitra malagasy ny olona ny fédération malagasy ny baolina kitra aza mbola manantena aloha fa tsy mbola hiresaka an'le izy mihitsy satria mbola eo am-panamarinana n'ilay vaovao ahako marina sa tsy marina le vaovao fa dia aloha hoany fa zay aty ambadiky ny antena no miresaka an'izay rehefa tsy haiko fa le supporteran'ny Lille zao fantatro hoe voasazy 500 € tsy mahazo mijery baolina mandritra ny 20 volana fa 20 ora le ty fa raha ny tena marina araka le teny nataoko teo zany tamin'ny omaly de resaka zavakanto sy télé moa ny resaka ataoko zany de ao ianareo namana ohatra hoe chorégraphe ao nareo namana danseur
ao nareo namana ao anatin'ny fampianarana ny ankizy anatina fomba fiteny taloha hoe mouvement d'ensemble de tsika mpijery télé ao anatin'ny fandarana fialamboly samihafa moa samy manana ny tiany moa isika zany fa tena manome fotoanantsika de mampirisika atsika jereo ny lalao famaranany incroyable talent zany hoe ity le hoe incroyable talent ty mantsy misy eraky ny firenena rehetra ka la France any incroyable talent zany le raha riva de rehefa orinan'izay izy de mandefa ny les États-Unis ont un incroyable talent mandefa izy hatrany Inde, Mexique, Chine sy any amin'ny firenena ohatrany hoe Algérie manao incroyable talent atao amintsika aveo raha koa tsy mety raha mba asiana reny hoe Madagasikara ny incroyable ohatrany izy télé nanao an'le izy any ka fa ny resaka prévesiana manko eo manko no ano za zao maly teny amin'ny TV plus zany ako ny resadresaka de fantatro fa isy any ny fifaninanana télé-réalité fa amin'ny herintaona ny anaran'ilay tarika zany hoe raha ohatra ka mijery isika ao amin'ny Canal Plus za zany le tsy mispoil mihitsy ako fa mijery sy mankafy zany isika eneka matchana fotingely ity zao ohatra rediffusé zao ny France Brésil tamin'ny 98 de fantatra laha zao skory fa milay foana mijery Sadek et Mega Unity ny tena ikiresako sy tena teneny koa nareo te mirisokiriso hatramin'ny lohako rehefa tena tsara ny zavatra jerenany a de mitomany mihitsy a fa tsy nitomany mihitsy akory tam'ity fa tonga de mivadika sary vongana l'ty zany jeren'le izy hatram'izay nahitako zavatra ataon'olona mifandraindraika amina chorégraphiste danse fa afaka miresaka manko tsika raha rehefa avy mijery izy ity ianareo ary ao anatin'ny famerenako mijery raha riva dia tonga de anao publication de anao commentaire ny demi-finale na ny quart de finale no ijereko sary alefako aminareo ataoko photo ao anatin'ny compte Facebook Sadek et Mega Unity de tsy misy afa-tsy ny hoe tsara loatra ny tiako teneny tena incroyable talent zany hoe ny talenta mantsy aloha ny zavatra hay de ampiana fianarana le izy de tsy siko tantara ohatra ny onasehonasehoana le izy fa de samy mijery fotsiny de ahitsika hoe ary nahitana zavatra maro be de be clip hitatsika ao anatin'ny urban mijery clip ao anatin'ny caribéan mijery clip ao anatin'ny RFM mijery clip ao anatin'ireo télévision gasy rehetra mandefa daholo le clip ny RFM miandry vazo ao anatin'ny télé samihafa mandefa clip daholo ny style ny RFM reny so raha koa ty hitako hoe ianarany anao manjery eto amintsika hoe zany hoe ny RFM ny anankiray moa zany de RFM faharoa de ny anankiray mandefa ny fankalazana ray roa telo ny vaovao mafana ny anankiray sady mandefa ny taloha izy mandefa ny ankehitriny ny tombony ao anatin'le izy moa zany de fikolokoloana ny tena ao anatin'ny resaka fiainona ao anatin'ny resaka clip ao anatin'ny fahalalana ny mpihira satria ohatranay zany zao araka le resaka nataoko teo zao tamin'ny alina zao izy any nanao an'le lalao famaranana ao anatin'ny tarika anay ny tarika ara-javakanto zay misy ana zany manao ohatran'ny fifananana sy lalao izahay zany de karazana quiz reny anaovana le izy de en ligne anaovana le izy fa fanalana azy tsisy takaninina ohatran'izany fa hita ihany ny rapide sy mahay manana lozika ao anatin'le izy hita ihany ny mirama fa le izy koa le fiainana tsina tsy itovizana ao anatin'le fiampirenao an'izy fa io zany no teneniko raha le fotoana ijerena télé zany Sadek et Mega Unity Sadek le chorégraphe Mega Unity ny anarale tarika miaraka aminy mafy de tsara zay atreo resaka de toizy fa le an'regny koa mba appréciako an'olona mbola mandeha androany hariva ihany izy raha tsy misy fivoana amin'ny W9 ndray le hoe tout le monde va chanter io ndray zany teny hoe animateur télé sy radio miara mihira miaraka amina mpihira eny manalaso aloha zany fa tsy de télé-réalité fa le tiako atongavana hoe regny koa zao mba tsara raha mba misy eto Madagasikara zao mba zavatra ohatr'izany koa am'le resaka conception artistique any zareo mihitsy ny tena riveko anatin'le izy zany zao izy tsy télé-réalité zany fa tena fifaninanana ho an'izay nijery ny film mitondra lohateny hoe Coris Line sy Femme de reny anisan'ny tena tiako reny de ho an'ny nijery ny Break Street nisy any Turbo sy Francis Turbo iza le ty ny anaran'le ho an'izay mahatadidindray Turbo iza le Break Street tsy haiko za mbola varena am'ty tononkirany Jerry Marcos sy an'ny Lille ty nge zay ny amin'io de resaka zavatra ohatran'le resaka le nataontsika teo le am'le hoe nanao vaccine izahay de aveo amin'ny 28 tsy hanao test raha ny tokony ho izy zany ho izy ahako zany hoe tsy hitako zay lazaina ka hoe andeha indray zany ganagana le izy mantsy le resaka fivarotana zao efa nameny bandikama teo ny vaovao tena
Tsy mandeha. Somary nanatrana ihany ny fanadihadiana nataoko teny anivon'ny mpivarotra teny Analakely iny omaly atoandro tontolo moa ho an'izay nahita dia tena fivezivezina an-tany resaka mpivarotra rehetra manao na ny tsena amin'izao fanomanana ny io zany mahazatra antsika dia ratsy Fiteny moa le tsena le hoe ny vola mety zao fa fa nanaitra anany teny hoe mahafantatra any amin'ny 100 tapitrisa 20 tapitrisa ariary reny mpivarotra reny ao anatin'ny tsena teo aloha. Ny teo aloha io tena napetraka mihitsy mbola tamin'ny taona 2010 sy roa raha mbola 20 sy roa ozy mbola tsaratsara ihany na dia efa nisy Covid ary fa ity tena reny hitany nisan'ny olana anankiray mipetraka ozy dia tsy ta hividy zavatra ny olona satria ina ahoana manina vidiny ina ahoana ina isan'ny olana iray mipetraka dia tsy te hividy zavatra ny olona fa miomana mana zany olona hoe sao isy fidiboina amin'ny janoary ary nisy raha matoray nanontaniako mihitsy rem-pianakaviana tsy hoe ray moa zany tafaresaka vitsivitsy ina mahatonga anao tsy mividy zavatra lafo sao hiboka amin'ny volana janoary anahirana indray ny fiantrehana an'izay dia alao zay eo an-tanana rehefa mba milokaloka tsaratsara fotsiny amin'ny krismasy ny taona vaovao dia kitoza mafy vidina dia milamina ampenakana zavatra isy hatramin'izay goty raha tany amin'ny folo vorotsiloza am'izao zao tsisy mpanontany aloha raha manao balle tsisy manontany reny sady ny vidin'ny vorotsiloza raha manodidina tany amin'ny 5 alina hetsy any hoany loza nefa tsy azo anina koa ry tangelo be an'iny loza misy mampimety misy mastageo na voasazy vaovaobe andraminy Gino IC zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Ary tonga sady neny zany ao aloha poko ianao saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafosika amin'ity fety ty daholo reo foie gras papelika farci de bûche dessert reto ny vomboandry fa nandeha nitety tsena mihitsy zany ianao nividy amin'ireo tonga dia tao amin'ny leader price daholo reo ohatran'ny mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidy mirary voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty Surprise. Let's bien. Orange, l'opérateur des entreprises. Quelle que soit votre activité professionnelle, un commercial vous reçoit et vous oriente pour vous proposer les meilleures solutions Internet les plus adéquates à vos besoins. Venez découvrir notre offre WeFiber Pro illimité à très haut débit. Rendez-vous dans les points de vente Orange Analakil, Smart Tanzbat, Ampasamadink ou Zumakurunjan pour de plus amples informations. Orange, toujours plus de solutions pour mes activités. Orange. Vaovaobe andraminy Gino IC zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Zoïde mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoïde bateria matanjaka be mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoïde azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoïde malaza be, tsara be, matanjaka be. Te voilà arrivé, Nene. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ces implants. C'est gentil, Dad. Waouh, des desserts glacés, des truffes comme je les adore. Du pain d'épices, des cailles. Oui, c'est pour notre menu de fête. Il y aura du foie gras en entrée, des cailles farcies pour le plat, une bûche en dessert. Maman m'a ramené quelque chose. Oui, ma chérie, voici quelques friandises. Dis donc, tu as fait le tour de la ville pour acheter tout ça? Mais non, tu sais bien que je fais toujours mes courses chez Leader Price. On y retrouve de bons produits au juste prix. Je suis heureuse que la période de fête arrive. La famille va bien se régaler. Leader Price. Let's bien. En cette période de fête de fin d'année, passons moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps avec nos grands-parents. Passons moins de temps devant nos écrans et plus de temps tête à tête. Oh, c'est si gentil de vous joindre à nous. Pourquoi regarder le temps passer quand on peut se voir et se raconter des histoires instantanées ? Il est temps de se connecter pour de vrai, à la vie réelle de chacun. Remplissons nos contenus de vrais plats et partageons les choses que nous aimons autour d'un verre de coca frais parce que Noël est magique quand nous le partageons. Coca-Cola,
Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. It's beginning to look a lot like Christmas. Krismasy miavaka aty amin'ny akortika, ahitanao fiainam-vitsikoavana amin'ireo zavatra rehetra ilainao. Tongava raha aty amin'ny akortika raha te hampifaly ireo namana, na fianakaviana, na hisakafo amin'ny fotokorta, na koa hiala voly ao amin'ny parka milalao. Akortika, ilay toerana ho anao. Like Christmas. Toys in every store. Aisony fioana Baobab Plus no anome anao izany. Baobab Plus no anome anao finday amin'le marika tsy ndety voavidinao hatrizay. Smartphone tolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao. Tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao. Ny smartphone de azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro. Antsoa larana 034 11 373 39. Baobab Plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Mba ho tena noely feno fahasambarana, mividiana entana manerana magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Isy fanentanana maro samihafa manerana ny magasin. Misy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune, aro avy ao Père Noël amin'ny falin'ny ankizy. Ary mandraisana tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra azo loka amin'ny relokiny manova maimam-pona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindiny any amin'ny magazay. Cosmos démarre Christmas sambatra sy taom-baovao atsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrao ve fa misy vokatra vaovao indray nickel? Liquide vaisselle amin'ny habeny 500 ml. Kely sy mora fa ny kalitao dia le nitiavanao nickel hatr'izay ihany. Manadio sy mampangirana tanteraka amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia. Mandroatra tsara, manala ny menaka, manitra aok'izany. Tsy manimba tanana ary vita malagasy tanteraka. Afaka jifaina eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao ny liquide vaisselle 500 ml. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Fety be miaraka amin'ny Gino, araroty ny Gino Cola sy ny Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. 3 ariary monja. Avec le bon lait frais d'un Tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat et le goût du vrai. Minana farilak amoneno. Faloatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsily saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilak. Farilak mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja, Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Oh oh oh!
cadeaux. Soyez gâtés chez Bricolande pour ce Noël. Jusqu'au 31 décembre, achetez la nouvelle gamme de peinture Iris disponible dans tous les magasins Bricolande. Pour les 3 plus grands achats, gagnez jusqu'à 120 kg de peinture en cadeau et un sac d'enduit de 10 kg offert pour un achat supérieur à 150 milliards en peinture Iris. Bricolante, on en veut encore plus. Ce n'est pas tout. Un bon d'achat de 15% sur tout le magasin pour tout achat au rayon outillage et jardinage. Offre soumise à condition. Bricolande, tout pour l'habitat. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ambilaza miaravantsika menakafo tsy maty fo amanaina fa na dia zany na tsy hoe rehefa hiteny dia ohatra zavatra ratsy foana mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'i Jean-Luc izay indosy ny fahafaterasana tapoka tamin'ny alina rehefa nanao accident-na moto teo amin'ny 720 hektara dia tena mirary fiononana tompo ary namana rehetrarehetra indrindraindrindra fa ny mpanao baolina eo Ampefiloha izay nilozan'ny akama mahafinaritra dia mirary fiononana Androany koa no anniversaire-ny Jean-Luc Lahaye. Tompoko anniversaire Jean-Luc Lahaye. Anniversaire Jean-Luc Lahaye koa ny androany. Zany fa centimètre Lahaye. Centimètre Lahaye le salame. Afaka miditra ianareo efa nisy manolotra hira amin'izao andro fisaonana izao. Tapaka ho ny fa afaka miteny zany. Dia amin'izao moa zany tsy naraka le resaka izay hoe no moa izy teo tsy tadidiko za koa tratra ny fisaonam-pirenena be koa zany loko zany. Tena zany mihitsy dia miteny foana moa zany mitandrema tena mitandrema reto farany taona ny aty tsy fantatro izay tena hifandraisana aloha fa ny zavatra voamarina aloha hatreto hatramin'izay mba 50 taona kely ny ainako izay isaky ny desambra dia zava-doza foana indrindra ny accident dia mila mitandrina io ny vazivazy ratsy le manao an'le manao dépouillement zany manao inventaire mahavariana fa narezana tsara mitandrema fa maro anie izay lozany seho izay tato ato hoe hélicoptera, sambo, moto tena be dia be, fiarakodia tena be dia be dia tsy zany le hoe raha tsy matin'ny aretina dia matin'ny accident dia matin'ny dahaliko inona raha moa fa dia izay zany aloha zany safidy eto fa dia mitandrema tena raha azo atao tompoko mahafinaritra mijery karazana jiro mirehatra fa manaova ny fiarovana foana renareo manaova satria zany raha eo ambaravarankelinay eo Ampefiloha no mijery amin'ny alina fa olona zany mandeha mody avy any tanina reniny zany amin'ny 1 ambin'ny 12 amin'ny 2 maraina tena olona miaraka amin'ny zazakely amin'izao fisaonam-pirenena izao dia mamelana mba hitondra teny fampiononana anankiray tena velanay le sena ao amin'ny Isaia 5:20 manao hoe ny feo mitomany tsy ho rentsony na ny feo mitaraina mifalia fa ho foanan'ny tompo ny tomany sy ny taraina zay ny tenin'ny tompo atsika rehetra zany amin'izao andro an'io zava dia mahereza dia mitrakafa dia rahasoa dia mampahery any Sokobe Honora koa izay namoan'ny Ralany namoan'ny Ralany Edmond koa zany dia mbola makahery ny fianakavian'ny Honora rehetra sady mirary fahasalamana feno mirary fahasalamana feno ihany koa ny Honora izay maly moa zany ny antso an'lereo avy fa tsy tsy tafandalo amaly rahasoa Honora dia noho ny asa mandrara dia miezaky ny andalo any ale sy dadabe androany fa izy moa zany efa teneniko hoe lahy tsy mahazo mihetsika eo zany lahy fa dia tsy fantatro izay ho ataony aloha fa mifanarakaraka aminy io maty io Momo ny fahafantarana anazy Momo mpiasan'ny mairie tany Toamasina izy dia io ny fanarakaraka aminy dia rehefa le anabavin'ny soso zay fa mbola manana zoko vavy zalahy dia efa anankiteny moa zany mifaraita-po tamin'ny Honora no lasa dia tena mankahery mafy tena mankahery fa mafy zany mafy tsy hoe mamendry fendro sanatria mivava fa tena mankahery mahery izy arangah traka mijoro
misy ho an'le namana manontany ohatry ny ahoana moa le hoe paoziny iny tsy fanomezantsiny ihany aloha satria azavaina foana ka misy tsy maintsy ohatrany efa mivoaka ao amin'ny mur koa le paozin'ny sainam-pirenena rehefa misaona ny firenena miakatra miakatra aloha ny fanevam-pirenena zay vao ampidinina fa tsy hoe tonga de eo ampovoany atsasany fa miakatra aloha vao ampidinina zay zany no mari-panajana rehefa amina fotoana ary rehefa teny ambony izy satria herinandro le fotoana de mety nylova bekarina le zany fisaonam-pirenena fa de lesy kosa mba hoe fifanajana kosa fa misy radio anankiray zay ny enoko tamin'ny maraina fa mbola tenao za marary zao tena marina tena variana kosa tena hoe io zany mba hoe fifanajana fitezaina koa ngambany fiaraha miory amin'ny rehetrarehetra de zay no miara mitratra ny fisaonam-pirenena hatramin'izay zo atoko ny fahiny zany ny fisaonam-pirenena tamin'ny fitondranan'ny repoblika faharoa matetika dia saika mikatona avokoa ny zavatra rehetra mbola tsy mividy male ty na ireny karaoke na ireny alpandihizana ny fampisehoana rehetrarehetra tokony tsisy mandeha zany tsisy daholo na mandeha le izy ohatrany hoe misy aloha tsena reny mandeha fa tsy mampiasa zava-maneno mihitsy zay kosa aloha ngamba raha azo atao na de tsy didy ara le izy za te hanentana ny olona ihany hoe aza mampiasa zava-maneno aloha ho amin'ny tian'io ty fotsiny na piasinareo de hira fidirana na hira klasika na zavatra malefaka hira krismasy maskariva mpande miaraka marabe iny moa zany fomba fiainana iny misy ny mamy misy ny mangidy foana itsika izao de miaraorany zikabony rehetra fa za koa mba mangataka fisaonana ho an'ny firenena izay efa hitatsika niany andalana pahavelom defa andalana enao zany ina moa le matandrano ty ina le lataka anaty rano andala-pahamendrehana manaty rano tsy tsy ny mivoaka ny lohany sa inona ny mivoaka fa zay fotsiny lohako kaiky sisa no mivoaka tao mamasina zay de lolohay kely zay ianao de kotiresy finongava mpiarabe ay mety mo izy moa ty honora mirarafonona firenena honora ko de mahery izy azo be honora fa fomba fiainana io de tsika ny ty ambony tany fa Andriamanitra ny tokony aina de makahery mamaly amin'ny anarana honora zay hoe mankasitraka tompoko kasitraka amin'ny zobery ay farany fotsiny ty ny numéro opérateur anankiray koa ve saboina posana koa fa io ndretsika zao miramina izy ato miramina be izy ato ka tsy hoe tsy miramy fa hatramin'ny herinandro any ezaka niazo tamin'le anankiray ihany fa tsy mety tafiditra mihitsy le numéro ny pas fonctionnel fa indraindray izy io tena misy embouteillage be eo amin'ny numéro io mamaga fahoriana aminazy koa zany le resaka natao maly moa zany misy ny atao hoe fisaorana amin'ny fandraisana andraikitra nataon'ilay opérateur fa tsy mbola hiresaka be an'le izy isika fa mbola hotohizana rehefa amin'ny fotoana atsapana fa satria navita vahoana le olana am'le resaka nytenenao maly antenaina fa ho ampinareo opérateur foana ny olona zay midifotra ka mba diso ary manaiky fa diso izy tao anaty manipulation nataony de mba hampio izy avatsika ato amin'ny rivotra miarava toko de miarava ny mpanaraka fandarana rehetra koa mankasitraka resaka an'le farendehan'ny sambo moa de le resaka roplanina le manjera le hélicoptère efa nandalo tamin'ireo zavatra reo moa zany na ny an-dranomasina na ny any amin'ilay bakabaka fa tena rehefa tonga tokoa le mampatahotra tena mampatahotra marina le izy ohatrany hoe tsy tiana hoe eritreretina hoe tena le olona tena rendrika ahoana
tahotra sy ny tebiteby sy ny anina fa tena ataoko hoe enjana zany le izy. Efa nanana problème sahirana tamin'ny roaplanina ohatr'izay koa ny vedette rapide fa tena mampatahotra le izy fa dia ataona moa fa tsy maintsy zavatra andalovana reny zany amin'ny asa sy ny fiainana andavanandro. Tompoko. Tompoko. Tapitra. Lasa izy. Lasa fa ny zavatra tena tenenina teo zany tena hoe mafy ny miatrika an'ireny na resaka ao anatin'ny loha fotsiny mafy. Tena roaplanina raha mandalo amin'le ty le ohatry ny lavaka kely mahavariany ty na le ohatry milatsaka kely iny fa misy troderka sy kilasika ny kapa. Tena zay mi tena fazava tena marina. Fa manina mangina bily ty nisy ray minitra fanginana tompoko lasy tompoko vavy teto amin'ny tanàna fa dia mitohatra ny fandarana rivotra. Za tena lasa amborona be mihitsy anareo zay mahita ako amin'izao lasa amborona ohatry zao rehefa lasa amborona misy bantany ampatatra zaka zay mborona misy anarana lery bandy varina misy nefa dia anarana petaka iala sasatra manomboka rampitso ninona ka zako tenena melo ihany aloha mandao lesy enina zany hoe ny apitsony eny hitako hoe atao fa tsy manena nefa zany zay moa ny eto amin'ny fandarana rivotra miasa foana afa-tsy ny alahady ihany fa io na krismasy io na taom-baovao io na fetin'ny hala io na fetin'ny boda io na ino miasa foana rehefa tsy alahady le izy. Za tompoko amin'ny krismasy tongeto de miaraka amilay akanjo fotsifotsy dekona kanareo zay fantanina tsotra manaona ny organisation resaka ny ampiangonana amin'ny krismasy araka sa manana ny fiangonana fa tokony ho izy ajanona le fipetra eo amin'ny fiangonana aloha zasalamana de makatika zato mety mbetsaka ia misy zao ny mialatsiny ny misy ny fiangonana tsy maintsy ny antony manokana de ny safidy nenay zany tonga de ny tompo ny solotenana ihany ra izany ny tompo mihitsy no misy fandaminana angamba aloha de ho andanina aloha fa ezahana fatarina ny fandaminana rehetra makasika niny zavatra iny fa dia ny fiaraha-mifaly any an-danitra moa dia nanao selfie zalahy tamin'iny io moa miverina moa zany resaka natao ohatra hoe tamin'ny fetim-boan'ny taona roapolo sy roa arivo miverina ohatrany hoe tsaka ao anatin'le voanomboka mihitsy ndray ny ady hevitrytsika rehetra moa zany am'izao misy moa ny fepetra de misy ny loin de validé de sisa fa mahasangany anaky io zany ndika iza rany anao réveillon ra iza ohatrany ao ohatrany de ka ny anay io fa lafo daholo mibia de za tsy nahazo zany ve zange efa miteny andao atsika anao réveillon de zato ihany tsika aneo de za koa mieritreritra an'izay andao de zay tonga de eo ihany tsika ary mety tsy ampy zatoka tsika ary mety tsy ampy zato mihitsy fa tonga de eo tonga de fa ny mahetanina zany ny olona zany hoe mba samy rehefa tonga fotsiny le sasakaliny ny taona 2020 sy 2020 dia samy mively vilany efa nehitsy ve le 2202 iny tamin'ina moa zany hoany izy 2202 ny voasoratra eo 2022 mba itsio iny ka efa annuleko vao manomboka le izy de efa menano zao mba andrasako hoe annuleny 2022 gana mody moa zany hoe atao atselo atao 2021 ihany de toizana 32 décembre ohatra zany le ohatra gana mody de gonagona mady le ohatra reny le ahoana ty zany barona gonagona mady gonagona mady satria ny krismasy ohatra nao atao 25 mars ny krismasy aembotra any amin'ny 5 ny volana avril ny farany taona dia ny 1 ny volana mai ary dia ohatra mety kosa nge raha izao to zava-misy zao ohatra mety eny aembory daholo aloha de hitony toeny amin'ny manaraka le izy manko tsapatsika eto ambony tany am'izao fotoana izao zany fa eson'ny zava-misy tsika kanefa ao anatin'izay zava-misy zay amin'ny ankapobeny misy ny olona mbola mahita rirana sy mahita ravina varatra ihany eo indrindra no mahatonga ako miteny hoe tena mafy re tompoko ary tena teneniko le izy ninona zany ady hevitra hipetraka mafy le ny karakara zavatra zay efa ekena fa azo atao ao anatina fepetra zay mety nefa ny raha vao mievina ny organisateur de
de tsy laza le izy Mosteny hoe tsy hitako sy ambaraka za zany nefa le efa-jato zao nenay miandry an'le izy fotsiny aizanao atao le izy a clandestin be nenay ny réveillon kanefa de teneniko akitsy rano fa raha mahita avion spécial zay de any Rodrigue le izy ny atao efa-jato izahay efa-jato izahay i Jean Baptiste Guégan zay manao ny feo any Johnny Hallyday de manao fampisehoana any an-dafy any izy am'izao ty saika mbo nijery fa tsy lasa moa zany hatram'izao de any Rodrigue efa misy toerana efa miandry ny traiteur efa miandry zany tena hoe tena camarons crevette farci miampy massage à minuit plus pijery ny Lille tena hoe lasa vazivazary tena ny sisy quelle ironie quel sarcasme de la vie qu'est-ce que nous avons foutu au bon Dieu pour être comme ça le madame le mieno am'zao de tsy ôla risany le andefasanao le message le apitainy ary nefa tena jereko ka ianao tsy le raha matolo misolo maso mainty manao akanjo menaka ianao fa iny efa rehefa avy nitaingina-pondra iny de nivarina tany inona moa ny donika amin'ny teny frantsay donica au rayon za kosa ka anany any donika au rayon donika moa le mivoto eo ambany tenda iny iny a raha vao ohatra ka donina mafy zany de donika tapana andohery tady ahazo e lah kely marina za rehefa aveo ihinana vary minana sosisa tsy ny garage aiza indray zany garage ka zato any masometra zato any garage petite vitesse petite vitesse mba atoroy anazy zany mba ihinanako manaraka mba eto de mbola resahana ihany hoe maniry vola be hiditra ho an'ireo zay mpivarotra rehetra mba manao ny asa mandrarany akapobeny ka tsy tratrany zato amin'izao mafy gne zany zao rehefa mieritreritra am'izao zany de hoe takzay azy zany mpivarotra confection en pavion ko le tia tozay artiste ny azany zay indrindra mantsy ny afotsiny somary alahelokely de mampalahelo ana fotsiny nandritra ny roa taona zany tsika zay tena vomafy foana indrindraindrindra ny eo amin'ny lafiny mpisehatra amin'ny kanto rehetra na ny mpanakanto io a na ny sonorisateur io a na ny animateur io a na ny pikabary io a tena ny rehetrarehetra na ny technicien satsokajiny a tena mijaly foana satria tsaka misy zavatra mipotra dia voafetra ho zao ny voalohany janona daholo ny zavatra rehetrarehetra le izy aloha zany tsy hoe akory de hoe de ataoko tsy zay le resaka fa zao tena efa lay vola iainana zany hoe efa fitazomanaina ny vola misy sy afaka miditra ny safidy ao anatin'ny asa mandraraha tao resaka zavakanto fanentanana sy ny fikarakarana efa safidy ny ambaindainy zany zao manomboka efa hoetsehina am'izay satria le tokony mieritriretina ho azo satria ny azo raha le fito tsiraikitry reny zao tena efa nabreveko raha mpandeha ma tianako pataloha ianao de nananganako comité de normalisation ianao de fa le jinany mba sisa tonina nanaovako androany ty le efa jinina sisa nanamborana tany Lille ty misy fanampanazavana fa hoe anisany tsy azo atao amin'ity andro fisaonam-pireneny ty ny fanaovana lalonana fety fampisehoana tsy tokony isy andefa fanamafisam-peo mafy loatra tsy tokony andefa mozika mihetsiketsika ny onja-peo sy ny fahita lavitra rehetra koa dia tokony tsy mandefa mozika fandihizana na mihetsiketsika tokony tsy misy fivarotana zava-pisotro misy alkôla misokatra manerana ny Madagasikara mampime koa raha titure satria zay vidy-gana manko zay zany hoanina amin'ny krismasy de efa ela be tsy nahenao ty hoe ty ganagana ty dokotra ty misanasana ela tsy nahena an'izany za mihetsy efa teny taloha be efa tany amin'ny taona valopolo mitovy am'le hoe sy mpampetraka ry de tonga ty mitovy am'izany rendray ary mbola tateo rendrina fa ty ganagana ty dokotra fa hainareo mipoziny ganagana iny tosy ganagana mody eny tosy ohatran'le ganagana rehetra reny ihany ka mitovy an'le ganagana iny imbohibohy ihany ino marina vorontsiloza ny tosy manko nalaza be taloha rehefa hoe indray zany rehefa inona ny ataony ganagana vorontsiloza ny tosy rehefa siana inona ny ataony sakolokolokoloko ohatran'ny olona rehetra maninona ety raha vorontsiloza mialokaloke tao tompoko inona ny lokany sara le olona manontany anatao le au rayon tompoko na ny donika dia infection virale
zany hoe avy amin'ny virus mifindra avy amin'ny rora izy io de misy mibotsina eo amin'ny tenda satria misy mibotsina kely eo amin'ny tenda moa izy finalement fa tsy any potsofo. Inona moa no tena mahatonga ny doinka mahatonga ny doinka virus 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 fa izy io raha mateza ohatra tsy mampiteraka raha natao vaccine eky izy tamin'ny mbola kely de tsy de tena voatery voan'izy io misy le vaccine le hoe ROR iny io zany tokony atao an'iny eky izy de tsy vo fa rehefa olon-dehibe voan'izy io de zava-doza za ohatra ny indray mandeha na tsara ny teo amin'ny fiainako hoe voan'ny doinka tany amin'ny tsy miverina tsy miverina iny raha tsy diso any doinka indray mandeha ihany de zay indray mandeha ngamba fa zany tsy fantako aloha satso de ka izy le fa ny anahy tamin'iza voan'ny doinka tsy teto tany lilona le izy le izy zonany anaran'le zavatra nazo aho tamin'izany fa maharary io tsy mifanerasera tamin'izy narary betsaka be lahy nankididina lay maharary sady tsy nahazo ny rahaban'izy tamin'izany nefa ny anniversaire de mbola sanganehana ihany eto ary tsy hita zay ho ambara moa ry havana zany efa dia ganagana zany ny krismasy farafahabetsany zay ny mety mba ho azo aloha de ny ambon'io no cancelena de io indray no hoanina amin'ny réveillon efa manomboka manao playlist izahay zao anaovanay balle ao satria de efa lafo daholo ny anay ny billet amin'ny réveillon aloha satria anakiroa ihany tsinona ny capacité le toerana de laisser passer ny ray nazaveo nareo mitsamma ihany giseverme zany zay nanay anankitelo ny capacité le toerana de efa lafo avokoa ny tapakila rehetra fa ny tsy maintsy anso namany eo amin'ny fokotany any zay anao servir famandriana ny sakafo sisa no alefa zany fa telo ihany de miampy ganagana sy mivorontsoloza am'izao tena hoe calme fotsiny rangava vitsivitsitsika amin'ny lasa am'ty tena vitsy zalahy lasa am'ty satria tena situation raha tena gidagidra tsy te zany hoe tsy anadinona ny olana mitranga rehetra amin'ny ankapobeny zany ny vidina gisa zany zao am'izao aloha de hodiana gisa fa isa zany manao ny anina am'izao ny affaire courante misy fa manohy ihany angizy na comité de normalisation comité de normalisation manohy ihany izy na de any ampialatsasatra raha fa tsy ao amin'ny barao fotsiny izy zany raha ny fahalalako azy ny rehetrarehetra zany tonga ny atrika ny conseil des ministres izy maly ary mitondra fa izy ty orchestre nul ty fikambanany olona andao aloha isotro kafe vetivety de raha aveo miveriny eto Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca hitanao amin'ny toerana rehetra. Visca eto tanahy sy ny manodidina. Tianao selfie amintsika fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay. What? Vao mitsiky fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid malaza be, tsara be, matanjaka be. Salamo, rehefa jerena dia ohatrany tena maty ihany nefa tena tsisy zava-patako mihitsy taloha. Nandalo tao amin'ny sanifera dia ohatrany hoe lasa provetivety teo no torohevitra tsara be azoko tao. Aza mitady hafa-tsony fa
Fer Louise, maro karazany ireo fitaovana azo jifainao. Tsy mora nefa ny misafidy an'izay entana tena ilaina amin'ireo tetikasa fanorenana na fanavozana tao. Sofa misy an'ireo mpanolotsaina ny Sanifer. Manoro-hevitra sy manampy mandritra ny tetikasa ataonao, asa aza ny volanao. Na matranina ianao na olon-tsotra, tongava ao amin'ny Sanifer. Fahaiza-manao tena mety aminao. Afaka manjifa ihany koa ao amin'ny www.sanifer.mg. Sanifer, le meilleur. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makane sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farantaona mahafinaritra ho antsika menakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany. Ao aloha poko ianao. Saotra kia. Dessert glacé. Misy truffe chocolat. Le tena tiako. Misy pain d'épices. De papelika koa. Sakafosika amin'ity fety ity daholo reo. Foie gras. Papelika farci. De bûche de dessert. Nen, aza nana. Reto ny vomboandry. Fa nandeha nitetsela mihitsy zany ianao nividy an'io. Tonga dia tao amin'ny leader price daholo reo. Ohatran'ny mahazatra. Ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ity. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny avory amin'izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve zany ny orana? Tsy hitanao ve? Tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanalandrian-tany. Izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana zany isika manary fako. Dia mivao azy ny olana, miasa ny kanaly, velomy maritondra-drano, dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanaly. Menay karaiso ny fiovana baobab plus no anome anao izany. Plus no marka tsy nety voavidinao hatrizay. Smartphone tolotra mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao. Tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao. Ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro. Antsoa larana 034 11 373 39. Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Mba ho tena no hery feno fahasambarana, mividiana entana manerana magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Misy fanentanana maro samihafa manerana magasin. Misy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune ary ho avy ao Père Noël amin'ny falin'ny ankizy. Ary mandraisa anjara amin'ny tombolany farany tao fa mety ianao no anisan'ny olona efatra azony amin'ny olonki nova mahay mampona ny entana ao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindina ny magasin posy dia mirary Christmas zavatra sy Ny avance center be ho risika raha mitady sakafo atoandro na rehefa avy ny atsena iny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra samy manana ny tsirony sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay e. Food court Tana Garden ao amin'ny rooftop avance center calme-mandamina be toerana amin'ilay be. La soirée la plus folle de l'année revient avec sa dernière édition, Last Midnight Madness. Ahmed vous donne rendez-vous le 31 décembre à 19h à l'Hôtel Panorama pour une multitude d'activités selon vos billets. Discothèque animée par Joe Kamikaze et Mox DJ, piscine chauffée, drinking games, jeux vidéo, billard, baby-foot, sans oublier la nuitée avec un petit déjeuner le lendemain. Plusieurs bars et un grand espace pour la restauration seront à votre disposition. 4 billets au choix disponibles dès le 10 décembre au Panorama. Blue, 40 000 arrières. Blue Lagoon, 75 000 arrières. Gold, 100 000 arrières. Diamond, 350 000 arrières. Infoline, 034 47 015 25. Partenaire média, RDJ. Mampiret Vivante, Fidelico et JM Productions vous présentent Réveillons ma fan à l'espace Lion d'Or à Moussiavarj ce vendredi 31 décembre 2021 à partir de 20h. Animé par vos stars préférées, Samuel, Jerry Marcos, invité Simonda Valera. Un grand buffet gastronomique à volonté, whisky offert, champagne à minuit. Réservation fortement conseillée. Vente de billets, Super Musique Analake, Fidelico Antalmen, espace le Lion d'Or, Infoline 034
428 751 07. Média officiel RDJ. Manimanitra fety io hatramin'ny 1 décembre ividiana loko iris peinture d'exception eny amin'ny magasin Bricoland rehetra sao dia ianao no isan'ny telim-pividy iris betsaka indrindra ka isitraka ny kado hatramin'ny 20 amby 100 kilaona loko be zao ho anareo mividy peinture iris mihoatra ny 10,000 ariary dia mahazo enduit full kilao be zao ampio Bricoland ya tsy izany ihany fa izy bande achat 10,000 koa raha mividy entana ny rayon jardin et outillage Bricoland, tout pour l'habitat. Andehanao vaksiny miaro coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azo fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankonako. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Sodrivotra! Sodrivotra! Ferna zandany dia tsiraikitra zay neny azandantsika moa zany neny tantely zao tsy fantatra hoe raikitra rety tantely sa tsy raikitra fa nandezana zany areo ny sanda mozika ao amin'ny akanjo sofinenako ao amin'ny akanjo sofinenako izy dia any amin'ny bandriakamany le izy le akanjo sofinenako ndasa aloha ndasa alefatsy aloha dia jerevako ohatrany tsy tazako tato nalean'le izy teo iny efa ny akoatr'izay ay iny so matsara fa aloha tonga dia raikitra réveillon akany sofinenako mandroso ivato sanda mozika zoma 1 décembre manomboka amin'ny 7 ora alina izy io dia buffet gastronomie zany barbecue à gogo poisson soft open tel ny fandraisana anjara dia 150,000 ariary raha mila fanazavana fanampiny ianao dia atsoy ny 032 99 329 47 ny 032 47 857 54 akany sofinenako mandroso ivato miaraka amin'ny sanda mozika. Ny lavabenko dia eo ampefilo raha ohatra hoe avy any Andavamamba ianao dia eo amin'ny 20 metatra eo izy eo amin'ny ankavanana raha avy aty amin'ny Fiaro kosa ianao dia manitsy be ianao dia mandalo ny BNI ianao elita dia avy aty amin'ny akavindra izy dia izy mivarotra ny telefona ilay tena izy ireny na ny Android zany na ilay misy touche reny zany dia varotany fa ny anazy mampiavaka ny lavabenko eo ampefilo io dia garantie herintaona. Le herintaona ohatra ny manahirana 12 volana ny zavatra aminazy ary izy tsy mivarotra fa tsy original. Lavabenko eo ampefilo tonga dia mahita panneau ngeda be menamena be zanareo misy soratra an'izay hoe lavabenko. Tonga eto iangotiana ianao ve mahafantatra loha iangotiana koa ny anarany zanako le tia dia zanako jim te tsisy raka koa tonga ianao io sy tafantalo eny paribe loatra tsony ako fa ngamba manafatra no mety dia hoe anaterana no mainty aloha ny efa lany dia nisy zamabaobaba zao angery tony zavatra tony mahazo toinao miresaka rehefa avy eo hoe atao le izy dia mahafinaritra dia reo tsy fantatra le izy hoe izany ary ve le izy zany ve ny efiana zany ary ve le izy eny raha ny zamarina tokoa moa sésame iangotiana za efa sakiriny sésame maova toa miaraba ny ramatoa iangotiana tonga zao matsara indray eto amin'ny rivotra amin'ity maraina ity inona zao mahasoa misaotra miaraba anareo mpanolotra ny fandarana koa dia miaraba amin'ny mpiaino rivotra nanomboka tamin'ny le 20 teo ka hatramin'ny 2 janvier dia misy promotion be ny produit ny fermaina ao amin'ny jumbo score misy an'ity poudre de sésame noir aty dia misy ny poudre de sésame baobab 200 grammes dia misy huile na sésame dia première pression froid dia huile na baobab aty koa dia manao promotion sy animation zay jumbo score aty Korondrano adika Tanjombato dia talata maty dia mahita an'ireo animatricenay dia sady manazava ny produit anay moa ry zareo no
ary tsy manana toerana manokana nareo manana magasin manokana koa zahay akoatrany Babeka mbola iny ampariany ihany aloha hatramin'izao atorony olona tsara re mandeha hoe izy efa nandalo tany dolo olona nalefaka nakany ay tsara eny any reno tsaoka za amin'ny ankapobeny aloha tsy ao zany fa aty amin'ny centre d'accueil aty amin'ny centre d'accueil d'Ambohidany no misy anay dia misy an'ireo box fotsifotsy maitsomaitso ireo dia amin'iny no misy any fermaina nareo moa zany fermaina mampifermaina fermaina iny tena miaraka amin'ny baobaba ty le miaraka amin'ny baobaba fa alao aloha ty sésame mainty ty aloha tena ho resavo io tena io sésame mainty io tena zavatsoa tokoa no entin'izy io alefa soarany zavatsoa tokoa no entin'izy io satria izy ty zany aloha mampiavaka azy amin'ny sésame fotsy ny sakafo aloha zany rehefa hoe matroka be ny lokony dia ny dikan'izay be da be ny antioxydant any aminazy dikany antioxydant oxydant le stoko fa tsy accident antioxydant dikany antioxydant anti-rouille zany hoe manala ny ara-fiasenana any anatin'ny vatana dia ny antioxydant koa manana vertu mampiena ny miralentir ny fahanterana dia na mampihemitra mihitsy ohatra za zao mety lasa 70 taona tapoka zany tadaviko zao tsy ataoko tsony dia izy koa izay zany ny asany dia izy koa raha jerena ny composition afaka somary resarika kely fa izy koa sésame raha araka le hitako ato dia anti-inflammatoire zany hoe mampiena fanantenana zany izay koa kay madama kosy mitovy amin'ny curcuma mitovy amin'ny tamotamo fa izy ny tsara marihana izy zany raha hoe resaka sakafo izy ty manko ny ekeny misy amin'ny fahasalamana hoe complément alimentaire satria ny zavatra atao amin'ny tena tsara be daholo fa izy io fa namenan'io foana zany tamin'iza tany Indy namena dia ny nanazavanana an'le izy tamin'izany nanazavainana an'le izy hoe satria le hitanao le avy nydidina dia mety vaingana ny rà dia ny sésame noir hony manamora ny fikorianana sady ina moa zany tsy teteny an'le teny frantsay malikida ina filaza zany malikida ny rà mampikoriana tsara ny rà dia anie zany tokoa satria hitanao zao mampatonga an'izay sésame noir ny zavatra tena mampiavaka anazy be ny ferany ambony be 13 milligramme be zao ny anazy raha vao mandalo hoe kambana metaly dia manatony satria hony ianao tsena rehefa le avy didina dia somary ohatrany indraindray ianao fanina ka zay mihitsy le izy somary mararindony ianao indraindray dia fanina hony ianao indraindray dia io no miaro anazy ay ve tsara be io inona ny tsy amezanao anahy iny zany zao azavao misy madame 13 milligramme ny atao aminazy 13 milligramme ny fer atao anatin'ny sésame mainty ny ilayntsika nefa isan'andro 14 milligramme zany kely sisa zany ny ampiana zay dia ny fer nefa ny amin'ny ray sotro kely io amin'ny ray sotro kely ahoana ka rehefa ihinana an'io isan'andro ka tonga dia sachet be no hoanina cuillère à soupe par jour no hoanina 3 cuillères à soupe par jour io rosy telo io mahavita zay 13 zay sa io totalin'le sachet io ny 13 milligramme pour 100 gramme totalin'le sachet zany hoe raha mihinana ohatra zany ianao hoe roa sotro zany raha telo sotro zany efa mahazo ny 50% ny fer ilainao ianao efa mahazo any amin'ny 6,5 anoazy dia io maharitra firy andro io ike aloha zany maharitra eo amin'ny 3 andro eo zay manko mbola tsy nanao paquetina ngeza izy ty fa hoafy zany rehefa afaka kelikely fa zavaikely aloha le fer no mitatitra ny oxygène ny anatin'ny vatana dia akoatran'izay ny fer koa no mamorona ny liomena any anatin'ny vatana dia raha ianao zany raha vao tsy ampy fer dia tsy ampy oxygène lamour ataonareo anarany sachet io fer l'amour raha vao tsy ampy fer zany ianao dia tsy ampy oxygène dia zay le mampatonga an'le hoe zany mamparafesipesina anazy dia zay koa mampatonga anazy hoe tsara le izy satria hoe mamorona manampy amin'ny fiforoanan'ny liomena izy dia manatsara koa ny fikorianan'ny lalan-drà dia akoatran'izay nefa ny sésame mainty izy koa ahitana ny minéraux essentiels rehetrarehetra ilaina eo amin'ny vatana zany ohatra hoe calcium 640 milligramme izy nefa ny 800 milligramme ny tadavintsika dia magnésium quel c'est zany 126 tadavina ny full point zay dia magnésium misy 250 milligramme izy 375 ny ilayntsika
Samy eo zanaka sesame sa tsy misy. Zany vao nanontany zany sesame ne zao hoe izy tsy maniry izy ety afovoan-tany. Za zao atao sisiny any amin'ny sisiny, any amin'ny côte aloha ny ambolo azy. Fa za mahita olona mamboly ka fa mety tsy mamoa tsara. Tsy mamoa tsara. Mety be raha ozy izy le olona any amin'ny faritra Itasy izy no mamboly fa izy raha miteny hoe mety be ozy izy aty fa amin'izao toetrandro zao de fa za miteny hoe ahoana ho amin'ny fambolena anazy de io rehefa nanontaniako anao iny ahoana fambolena azy tahony ve voniny ve voniny de izy koa mila tany misy fasipasika asiko hoe asify de andramo hoe nenay moa zany teo tokotaninay nandramana fa teo izy de fleur de tany amin'ny gosy izy ohatrany tsy tonga tany amin'ny gosy tsony nefa fleur aloha izy efa tonga teo amin'ny fleur nefa izy efa mivoaka amin'ny fleur so de fleuretiny teo de pitopoany mivoaka tsy fantatra aleo aloha andramana foana nga hatramin'izay nge hoe le tsitsy naniry teto nefa nizy zao maniry mamokatra zany hoe ka misy olona hoe mahay mamboly zavatra isan-karazany koa aloha fa indraindray ianao rehefa ohatra hoe miara-miasa amin'ny ingénieur agronome na ohatr'izany de mety maniry iny fa raha ianao hoe amin'izao fotsiny fa misy koa nge le olona le hoe main verte mety foana zay ambolena eo fa rehefa ianao mamboly tsisy vanina mihitsy fa izy mahavanina toizy manisy eo misy teo de misy izy hatrany amin'ny zinc mampatsara mampitombo ny hery fiarovana zay koa zany ilana ny zinc menao de ny sésame noir ankoatran'izay ny sésame mainty izy zany mampiena ny fihintsanana sy ny fafotsiany volo mihinana an'izany tsika se lalityry vandy mihinana mihitsy any anareo lahy ohatra nefa tsy hanina tsony zay nareo zay de tsy chance tsika za efa masaika hitsinjaka be vata supporter Lille ka ny anareo jerefa efa lasa lavitra be ve de ankoatran'izay mampidina taona cholestérol ratsy any anatin'ny vatana izy de izy koa betsaka fibre manatsara ny fiasan'ny tsinay de ny anisany mampatsara ny sésame mainty koa manala ny rarin-tsaina de manala koa afizanana raha ohatra ianao ka le amin'ny arivariva iny tsy mahita tory de afaka mihinana sésame mainty de mahita tory tsara avy eo koa izy koa manampy amin'ny fandevonan-kanina indrindra amin'ny fetifety zao mipeta be ny sakafo mavesabesatra de tsara menaka tena zavadozaka io manala cholestérol io ka zay mampatsara anazy izy zany tonga de complet be daholo ny zavatra hita ao anatiny au grand complet mihitsy au grand complet hatrany amin'ny protéine zany de 19 grammes raha ohatra ianao hoe taratara amin'ny sakafo iny de mihinana anazy de tsy mahatsiaronona loatra ianao taratara misola rehefa misy torohevitra le namana mpitsabo ato zao izy hoe mety ozy izy raha efa misakafo anao isan'andro de natsarahanao raha ozy izy le rosotro fa ny sakafonao isan'andro marapatapitry ny sase iny lanina le sase de asina foana ny sakafonao isan'andro de miakatra hony ny atao hoe bon cholestérol na hoe gatocoférol coférol zavatra ohatra karazana cafénol reny zay hony miakatra ho zany hoe gamatocoférol izany dia mahatsara ny raha hony mihinana an'io fa de eto zany za de manampy any madame Yangotina mividiana an'io aiza nahitana an'io promotion izy zao resantsika Jumbo Score de sady misy animatricenay any amin'ny Jumbo Ankorondrano any amin'ny Diga any Tanjombato any Talatamaty de rapitsy koa mbola misy izany sefondraoka izy ireo fa say vao miteny amin'ireo izy ireo hoe aza miteny amin'ny olona mihitsy mba mandray anjara zany ray aloha de efa tena nifadiko mihitsy zany ainao manaraka efa nafadiko mihitsy zany hoe tsy fiteny zany hoe mandray sanjara fa rehefa mahay manino mahay mandresy latry nareo de ny olona ihany no mahita tokony hividy an'io izy na hoe ankoatran'izay nefa misy an'reto le produit any hafa reto koa reto moa zany tsy de ho resako betsaka kana sésame baobab tsara be koa izy io satria manamafy foana koa ny hery fiarovana satria izy ity zany calcium indray anazy ambony be satria raha 100 grammes an'ity poudre sésame sy baobab aty 1042 milligrammes be zao ny calcium de poudre amin'io le olona ngera vao manino
dia magnésium 250 koa ny anazy dia misy fer sy misy zinc koa izy fa ny calcium sy magnésium zany ny anazy no ambony be dia izy koa dia izy miaraka amin'ny baobab misy vitamine C koa zany dia izy ity tsara be izy ity satria mampatanjaka be koa izy ity fa ity kosa zany satria izy misy baobab amin'ilay vitamine C dia alohany amin'ny 5 zany no fara-mihinana an'io. Ohatra ka hoe tia tsara be le fahavarana manko tsy mety ho aritmetika tsara aloha satria izay no resaka mba atao eny dia ny tena tsara aloha tena hoe tsara misakafo ambony atao cure satria ny antony ny fihinanana tena mitohy zany tsy olana satria dia sakafo izy io. Sakafo fihinanana tena mitohy. Laniny ianao ilay ray dia ny olana kely tataraiko izy anankitelo zany mipetraka teo ambony lafaoro dia nanamboatra gâteau satria fety ny andro tatsoatsy midilefy tsy vaky na ampalelo ny paozy eo ambony lafaoro adiditra tsy tena vaky le izy fa nampime baobab lasa baba sisa teto ambany satria ny zavatra ohatry tony sady tsy tia masoandro tony tsy tia hafanana dia atao somary lavitra hoe manaiky hoe diso dia efa le opérateur angeva nanaiky averina amin'ny vola le am'le menaka ty zany aizako oatra ny ery am'le tsy tongako amin'ny parkina ry le misy an'io satria za aloha mila le fanaovana saisonnement tena tsara misy le raindesantsika teto le anatsanana vava manala impureté iny le huile ana sésame iny huile tsotra huile ana sésame huile vierge araka ny fa azo ampiasaina any anjairana na huile vierge aza ity huile ty andrasa aloha resako kely mampahafanty huile ty izy ty zany sady betsaka acide gras oléique no linoléique aza pitaorinao any ankizy dia zareo reo mampatsara ny hodi-tava be zareo satria manamantimantana ny hodi-tava zay tsy be tava hodi-tava be olo dia ankoatran'izay nange le tsy hitako zay nalehany tsy fantatro efa ahositra zany ahositra sady sady miaro amin'ny masoandro fa tsy lasa ohatran'ny tarehin'olona mpanan-karena be reny avy ny tarehiny izy io huile sèche dikan'ilay huile sèche izy zany tsy hita hoe manisy menaka ianao rehefa manao anazy hitanao raha voararaka ty raha ohatra tsy misarona zao dia misy huile zépars eto le lafo fa le izy tokoa aloha ny kely manko le échantillon tany amiko am'le resaka le hoe anotsanana vava zany fa le ray le nanaovana satria kely noho ity ara le tany amiko kely noho ity avy ahy tena naona nanotsanana vava nety tsara galany nefa efa nety tsara ve aloha netika tsy tonga dia moatra malamalama be zavatra tsy nieritreretiko mihitsy ara nivoaka avy tany tsy naiko amin'ny lafiratsiny ka izy ty dia misy le assaisonnement fa ny assaisonnement kosa aloha iny zany tena hitako hoe tena mitondra tena tsara le intointolo le izy amin'ny assaisonnement amina salade froide fa manomboka janvier zay vao fa netreretiko hoe nataoko zany aloha tsy nafangaroko amina vinaigrette amboarina le izy fa rehefa vita ny vinaigreteko zay anaovako azy le izy dia maka misotro an'le izy dia aparitako mankeo ambony fotsiny fa tsy ataoko tsara be ny tsirony mba miova amin'le huile d'olive indray ny zavatra mahafinaritra na le sésame zany na ny vovomainty na ny vovomafy na ny menaka misy arôma zany fatsasa izy misy arôma tsara ohatra hoe yaourt dia asianao sésame ao anatiny na manamboatra dité ronono dia asiana sésame misy zatra manentety milaika fa ny miarabantsika ety ampiandohana famparanana taitra be zahay ferles fanomboan'ny fandarana ny fiafarany dia toizo ankotiana dia toiziko kely izy dia misy an'ity huile de baobab ty koa zany tsara ho amin'ny volo izy ty ho amin'ny volo mainamaina sy ohatra ny endry larisa reny reny no tena mety aminazy mainamaina olioly vetivety fotsiny sega sady miarabanao tsy maty foamanaina miarabanao nahazo ny laharam-boninahitra général de corps d'armée tena miraba tsara bebe zany ny tsara hony tsara be hony hito mandokanao indray hono hito produit anao hito satria ny eto Madagasikara satria tsy mifangaro amin'ilay famonoana bibikely sy le zavatra misy le propène io raha mifangaro amin'io ny izy dia lasa ratsy be fa ny tily ampiasainao ty ony rehefa nandinika ny fanadihadiana nataony manam-pahaizana dia tena marina za teneko zao fa tsy hoe ahoana fa
tsara be satria tsy ahitana produit chimique le izy zay mihitsy fa novolena tamin'ny fomba mahafinaritra. Zay mihitsy ka zay manko miara-miasa amina mpamboly dia ny mpambolinay zany fa ny mpamboly ange madama tsy mahafantatra hoe tsy mety ty ataony ty e fa rehefa teneniny anina izy hoe tia ny famonoana bibikely zao foka nefa dia ampiasainy de ampiasainy le izy fa izy zany tsy mahafantatra hoe lasa mandeha makaty zay no mahatonga ny fanentanana am'izao fotoana zao hoe vondelaka mololo reny no amonoana bibikely fa tsy anina ntsony de toy izany ka toy izany fa mahalina nengely izy e satria zao zao le fanaovana ny bitareria le inona le sésame le huile de sésame inona vokany taminao aloha e ao mpatantarao hoe taloha le mora mainy masoandro kely ao amin'ny leader price ve hony tsy misy ao amin'ny leader price ary rehefa lany le izy rehefa avy eo dia tsy misy akory karazana hoe lasa io ara fa mitady tsy tsisy no amin'ny leader price zay ny araka amin'ny supérette peflo misy be dia be misy supérette peflo misy ao fa tsy na tsy teny peflo e fasana ho any tsisy any ary eo amin'ny kely be vila menina fony ve misy tsy fantatra izany nefa ao misy super glue zao fotsiny a reto produit nay reto aloha satria Jamboscor efa inona tantaran'le bandina anjaitra tamin'ny super glue Jamboscor izy no sady ahitana anazy koa Chopli Antsoa fa zao fotsiny zany izy aloha promotion be izy Jamboscor hatramin'ny 2 janvier dia araka ny resako teo koa hoe misy animatricenay any aty Korondrano aty Tanjombato aty amin'ny Diga mba sivy reo supérette dia zahako miaraka zareo eo Chopli Antsoa fa matibady Chopli Antsoa fa matibady zay zany rehefa ao supérette dia nao manao anazy fa ao amin'ny supérette peflo tena misy ny tena mampalaza supérette peflo mantsy dia ny pain pâté sy ny pain tsatsio fa tsara sady lasa misy snack eo zao dia ny mahafinaritra ana fotsiny aloha ty fa mialatsina madame Ankotina mahafinaritra ana ty le hoe nakarina ny général de corps d'armée ny généraly Gélé Serge dia nakarina ho sous-lieutenant kosa ny adjudant chef ndrako adjudant chef tonga dia sous-lieutenant sambatra ianao Andriana Sanjimi ary nomena ny mari-boninahitra ordre de mérite kosa ry Zambi sy ny tariny ilay mpanjono nanavitra ny hainy seg tena mba mahafinaritra kosa eny tokony fa le izy ve fa le izy misy miteny hoe zombi dia misy hoe zambi fizany tena marina zanzibar zombiza dia ny verina amin'ilay resaka anina teo tsika madame Ankotina be dia be zavatsoa azo avy amin'ny fampiasana ny ty sésame manoara misy silamanga amin'ilay am'izao silamanga tsara be ny zavatsoa avy amin'ireo ka fa ny mahavarinana me miakatra ambony dia ambony ilay maty tamin'ilay sambo satria ohatra rehefa mahatratra 9 izy teo ry bandreka hoe 130 mora zareo niditra tany anatin'le dia 9 zany no fantatra teto aloha raha ny fahalalako anazy dia vitsika tsisa tsy hita amin'ireo razana satria mitsanona ho 10 ihany ny avitra zany sisa zay maty fa misy afatra hoe amin'ny 12 ora dia tokony mangina daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny fampelezam-peo na ninona na ninona amin'ny 12 maritra fero minitra zany zay mety aray minitra fangina motsika eo raha mijanona tao dia le manao tanana manao zay mihitsy vele motsika misy le izy alohan'ny amin'ny tinany madame Ankotina azy aloha dia raikitsika kely aloha ty raika amin'ny 3 décembre hôtel Panorama last midnight Madanes manomboka amin'ny 7 ora zany dia arahanareo amin'ny Mox DJ sy Joyka Mixcaz zay mihitsy misy karazany maro moa ny hetsika amin'izany misy ny blue misy ny Blue Lagoon, misy ny Diamond, misy ihany koa ny Gold. Ny fanazavana fanampiny dia atsoina ny 034 47 015 25 na ny 032 65 816 21 last midnight madness
ao amin'ny hôtel Panorama. Zay sisa vola mihodina aminao. Zay sisa rangahy. Nenay angamba de fa le ganagana io zany ny ataonay io de fa vonona mihitsy a. Mba Tantela mahita faisana. Tantela le centre mozika mbola raiky any e. Mba eritreretika ragaty ahoana zany kilalaony avintsy legisa le gagoty aloha zay mba isana naka avance am'le revion-n'olona de fa anilely. Anilely daholo. Tsy maintsy. Mafampitsinjo e. Réveillon bombe fosa. Eo ambaravarana dia tsy maintsy. Zay zany e. Sanatria aloha hoe mikoakoaka dia afaka atao mihitsy ny manao dité dia asiana wilana sésame kely dia asiana tapis. Zanila zany zao. Zany. Misaotra madama. Dia mametraka veloma finaritra tsika mandram-piona daholo arany. Supporter Lille. Veloma tompoko. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa. Zay manray vahiny, zay manasa olona. Alasina hitana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zelone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino Axi. Zay zava-pisotro manaletaeta. Vita avy amin'ny dité natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.